Iasa kosa manomboka izao ny Madavision izay mpikarakara ny hetsika la Grande Braderie de Madagascar sy ny banky Microcred. Totosa tamin'ity androany ity tokoa mantsy ny fifanaova soniam-piaraha-miasa eo amin'ny rototra izay natao Tetsy amin'ny hôtel Colbert Tetsy Antaninarenina. Niakin'izay. Niroso tamin'ny fanaovana soniam-piaraha-miasa ny Madavision miaraka amin'ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar sy ny banky Microcred Madagascar. Tetsy amin'ny hôtel Colbert Tetsy Antaninarenina nanaovana izany soniam-piaraha-miasa izany io maraina io. Mitovy fomba fijery tokoa ny Madavision sy ny Microcred eo amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ara-toe-karena. Nisafidy ny Madavision moa hiaraka Microcred manomboka amin'ity édition décembre 13 ity ka hatramin'ny 4 dia ny banky ny Madagascar akaiky ny mpanjifa anazy ka ny Grande Braderie dia natao an'ny olon-drehetra akaiky ny mpanjifa ary mametolotra tsara ho amin'ny mpanjifa dia mitovy mihitsy izany na fomba fijery na ny fahaiza-manao ka izay ny antony hoe safidy izy koa safidy amin'ny Grande Braderie hoe mety tsara mihitsy ny ampahafantarana ny olona bebe kokoa ny amin'ny tolotra sy ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny famatsim-bola na ho an'ny olon-tsotra na ho an'ny mpandraharaha. Mpiara-miombina antoka voalohany amin'ny Madavision tokoa ny Microcred mandritra ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar andiana natokana ho an'ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona izay ho tontosaina ny 20 hatramin'ny 13 Desambra izao. Misy ny trano efa lehibe atokana ho an'ity banky ity ahafahany mampafantatra ireo tolotra maro mety amin'ny filamin'ny mpanjifa avy amin'ny sehatra maro samihafa.